fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Sorona nosoratany vombona varungy ovelominy ony miatsa ny rina ny rava anjary liva olso miaraka amin'ny faly rakoto sinaiza ary liva ary erinirina nandray feo sy nanantontosa anjary liva. Andro voalohany. Ay ve ka tsara sy kanto mahafinaritra ohatr'izao ty faritra honenana ity e. Raha tsy nandinika azy tsara man tsy nahita sy nahatsapa ny fahatsarany. Malaza mihitsy mantsy zao fandrosoana zao ka hoe ny fialana amin'ny toerana toytoy ozy ny sasany no vahaolana amin'izany. Ka raha izao ve no ialana tsy ho maty ato ka na eo amin'ny fivelomana fotsiny aza. Aty zao tsy ilana asa be akory dia mihinana. Mitsofoka any anaty sasy ala fotsiny dia efa mahita hanina. Akoatr'izay ny biby aty tsy lany. Ny voankazo moa milonjehatra fotsiny fa tsy misy mpinana. Ny rivotra madio, ny filaminana mangany fotsiny. Ka inona indray nefa ny tadiavana akoatran'izany. Eny ilaiko aloha ny fandrosoana kanefa hoaiko ve ny fomba mpandrosoany. Hoay ohatra ny misy manaraka nge za zany. Andraso e. Hoay fa izy ireo aleo mitsoka ka hoatray marina. Efa voadidina kay dia ahoana ry e. Lozy ty marina. Zay zany avo tena ho faty. Hoay tsy misy miteny reto olonreto ny sady tsy mivolana. Basy sabatra lava lela ary misarotava amin'ny alalan'ny satroby izy ireo. Toy ny zanako ny tafianambo dia zao ka tsy manatsafidy fa dia miandry izay hafatesany. Hoay efa nahazo baiko hidina leray dia manatona. Zanareo tahidy tanapolo. Andray marina manolotra taratasy ho ahy izy. Aleo raisina mba tsy atezitra ny reto. Vantany voavoraiko ty taratasy ty dia toy ny tsy teo ny tsambikina ny soavalin'ny zalary iny. Zay vo azoko naiko marina. Ary aloha mody aingana so taratasy ilaina valiny aingana ito ka. Dada, aizy dady. Ino ty mampitambataba ny lahatirina ary ka zory dada. Nomeny olona nyty taratasy ty aho fa taiza teo aniza lety zany. Ka zao tsy haiko reny olona reny fa nomeny afotsiny ty dia lasa zareo avy ao fa hono ty zany tsy niteny koa izy ireo na dia ndraimbava aza. Raha ny hoe ho an'iza indray aloha dia ho any tady ty satria
ny anarany tady misoratra io. Iza aloha iza tsy izy. Ary makay lahy iny aloha fa hitako reraka mihitsy ka. Ka na za koa aza ngery dada natahotra mafy azy reo no iveriko fa andatsaka ny aiko mihitsy. Tena taratasy maneho fiantsonanao anao fanompoana ny tanan-dehibe ty rinary. Ka nahoana nefa no amin'ny anarany tady? Ka efa zany foana ny fomba fanao hatrehe. Na zaza tsy mahatakatra ny dikan'izany le tsy rinariko. Dia ahoana nefa ry dada nahalalany fa zanako dia nomeny an'iny eny dia inona aloha mahakivy any dada amin'izany mba hahita an'izao tanan-dehibe sy ny fivaran'izao ihany laha ty tamba amin'ny voda-kely ny dady tiako. Tsy fantatrao ny miandry anao anaka ka eo no dia faly ambony ihany eo. Ho tataraiko amin'ny ve ny fanompoana taony ihany? Dada, to lasa vinany be nge ianao zany maninona moa le tsy alahy raha tsy mandeha ihany aza dehibe vazivazy ratsy eo ry dada. Koa zany le tsy noiziko. Oviana tamin'ny tany mbola nisy nanda-fanompoana zany. Ka so faty any le tsy alahy rinarikeliko ady sy asa mafy angely ity no any. Tsy manana fa tsy elahy angely ity zarinary. Ry dada, firy moa re tafaverina soma tsara ty amin'ny tany rehefa navita taona rona amin'ny tany ny adidiny dia ho ambaka ny riny ve ty zanakao raha zany dia ndetsika aloha ny fomba mba hitsofanao ranao sahady. Dia ary le tsy ho atsy amin'ny efitra masina. Nefa so mbola tokony hamita ny asa mandraraha aloha vao mihevitra an'izany tsika mianaka. Ka elahy ihany iko. Mbola manana ray volana eo manana angely tsika. Aleo ihany aloha raha izany hanohy ny fiazako ka. Saika andeha hiaza nge zany no tojo azy ireny mbola misy lambo matavy be zay mantsy ao atsimo tananao ka aleo aloha ry dada ho any vetivetika. Tsy hamelako iny raha tsy lokatsika an'io. Zay fa lasa aloha ndao ary letsy dia maika tsy fangany ery ty zanako amin'ilay fanompoana ka korotana hatramin'ny fihetsiky ny edala. Raha mba fantatra lahy matsirinariny any dia ngamba ho ranomasy sisy lany no ninika ny tavan'ny lara voaresahana izany fanompoana zany. Mirana, ahoana izay rineny? Tena tsy ampitsona keny vatsitsika ato tena napakevitra hoe aleo miverina any amin'ny tany neviana. Tsy lasa zany rineny Any aza tsy maharaka fandrosoana fa baribary anina amin'ny antson'olona sasany aty an-tanan-dehibe azy. Za kosa rineny raha samy tsy anina ihany dia aleoko aty mba maharaka an'izao zava-bahiny izao. Mirana, any ve tsy misy afa-tsy hazo sy biby, tsy misy dikan'ireny mba hita? Mba hainao ihany aloha ry Mirana na dia tsy hakenao aza ny fanapahakevitro reninao ange to tsy misy dikany eto anatrihanao no makitapo ny finosanao Zanga moa maninona sa maninona milaza ny hevitro fotsiny ka ny feoanao miakatra tsy misy famehezana ny tiako lazainy. Zany raha misy dikany mihitsy aminy. Fa maninona nefa raha mitady volontsika dia mijanona ty ihany rehefa tsy nahita ohatr'izay tsy hahita tsony. Firy volana moa tsika ny taty tsy nahita natao fitadiavam-bolana dia kely aza. Za moa fa tsy dia tsika loatra Sa ngeriny mba mikariko an'izay tokony atao koa fa tsy hoe ianao rery ihany Ianao ary tsy mba misaina akory ny fivelomantsika sy ny hanina ho antsikako. Tsy isy ataonao afa-tsy ny manenjika sy mijery an'izao zavatra ny vohatra rehetra izao. Tsy misy adevitra zany fa miverina any anaty alitsika fa tsy isy ho faty ety izany eo. Moa raha tianao no mijanona aty dia tsofoka rano ianao. Ianao io aloha dia tsy hahavelo teny izany raha mbola mety hetra ny heriko hatrany toy ny efa fanaonao reny. Ahoana ry izany? Eny ariko atao any amin'ny sitraponareo lehibe. Tsy hanolo bato mafananao zany ary Mirana fa fantatro izay asoanao
tonga dia homany daholo izay hany mba azo entana mony dia n'izao fa mivoamaneno saoantsika tonga dia manainga mbola aizy ry misy atsika ay dia tonga dia vava mihitsy izay mihitsy ka sorona nosoratany voambona varongy novelominy ony miaja ny rina ny ravo anjary liva olosoa niaraka tamin'ny faly rakoto sy ny aiza ary liva ary eriny rina nandray feo sy nanantontosa anjary liva mbola itoy